Mikarakara fifaninanana mahakasika ireo tetikasa fanorenana izay mitsinjo ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra kosa ry zareo avy eo anivon'ny fondation Holcim no maraina teo moa no nampahafantarina teny amin'ny foibe toeran'ny Holcim Madagasikara teny Tsaralalàna ny andindininy izay fifaninanana izay. Fanorenana mitsinjo ny fiarovana ny tontolo iainana io ny iompanan'ny andiany fahaefatra amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana maharitra izay karakarain'ny fondation Holcim. Nisy ny fitondrana fanazavana mikasika izany noentina ny maraina teo teny amin'ny foibe toeran'ny Holcim Tsaralalàna. Ny tanjona zany dia hoe isika izay miasa amin'ireo domaine ireo zany dia manana manana moyen ahafahana manova ny tontolo iainana dia fotoana zany izao mba ahafahantsika manao projet rehetrarehetra izay atao dia hifantoka amin'ny tontolo iainana eo ny hoe ahoana ny petrabola inona ny pôzipôzin'ilay trano tiana atao fa na izany zany ary azontsika atao tsara mihitsy mampifandray amin'ireo zavatra rehetra. Mitsinjara roa moa ny fifaninanana. Ny sokajy voalohany antsoina hoe Holcim Awards dia natao an'ireo efa matianina toy ny architecte, planificateur, chef de projet izay manana tetikasa mamaly ny fanamby eo amin'ny sehatry ny teknôlôjia, ny tontolo iainana ary mijery ny lafiny ara-tsosialy, toe-karena sy kolontsaina. $100 no azony voalohany, $10,000 ho an'ny faharoa ary $3,000 ho an'ny fahatelo. Ny sokajy faharoa antsoina hoe Next Generation dia natokana ho an'ny tanora mpianatra na efa amperinasa manana tetikasa mitsinjo ny taranaka ho avy. Azo $5,000 ny mahazo ny laharana voalohany, $5,000 ny laharana faharoa ary $1,000 ho an'ny laharana fahatelo. Hatramin'ny faha 24 Martsa 2024 ny fametrahana ny fandraisana anjara ao amin'ny tranokala www.holcimawards.org ary manomboka amin'ny volana novambra ho avy izao dia afaka miditra amin'ny tranokala io eny amin'ny foibe toeran'ny Holcim Madagasikara Tsaralalàna ireo izay te handray anjara amin'ny fifaninanana.